Anisan'ireo aretin'ny tany mafana mbola lasa kilabao ankehitriny ny filariose lymphatique izay miseho amin'ny endrika samihafa. Iray amin'ireny ny elephantiasis izay hita eto Madagasikara. Ny moka no mamindra ny aretina filariose amin'ny olombelona rehefa matoy ny katsetitra ao aminy. Miditra any amin'ny hoditra io katsetitra madinika io amin'izay ary mifindra mankany amin'ny lalan-tsirano ka antsoina hoe vaisseau lymphatique. Ao izy no mitomboka lasa katsetitra matoy ary manorim-ponenana maharitra ao. Na dia tamin'ny fahazazana aza matetika no azonany tsimikaretina dia tsy hita soritra raha tsy efa lehibe. Tena mitondra fanaintainana sy manova ny ravitry ny vatana tokoa ny filariose lymphatique. Matetika dia fifitosana amin'ny ratsambatana na ny mahalehilahy no miaraka amin'ny fanaintainana io. Miteraka tsy fahafahan'ny vatana mihetsika ny filariose amin'ny fotoana isehoany ary mety mitarika hatramin'ny tsy fahafahana mihetsika intsony mihitsy izany ho an'ny marary rehefa ela ny ela. Anisan'ireo firenena mbola tena hiparitahan'ny filariose lymphatique i Madagasikara, distrika 7 amin'ireo 110 manerana ny nosy no samy mbola anjakan'ity aretina ity, izany hoe tombanana hatrany amin'ny 9 tapitrisa ireo olona tanidominy aretina. Satria fantatra fa any amin'ny distrika sasany dia tonga hatrany amin'ny 750 ny tany aretina, dia azo eritreretina fa anarivony maro ny olona miaritra ny vokany ankehitriny eraky Madagasikara. Aty amin'ny commune ambanivohitra Ambodilazana, toerana mitoka-monina amin'iny faritra atsinanan'i Madagasikara iny no misy atsika. Efa vao marina izao fa marary ny filariose lymphatique Randrianary Raymond, taorian'ny fitsidihana nataon'ny mpanentana ara-pahasalamana, antsoina koa hoe agent communautaire, nitondra fanazavana fanampiny momba ny aretina mahazo azy, dia vonona tanteraka izy anaraka ny toromarika rehetra izy iren'ny fahasalamany. Voatelo volana monja izao i Randrianary Raymond no nahafantatra ny momba ny aretina. Talohan'izay dia tsy dia norarahiny loatra ny fivitosana teo amin'ny filahiny, izay no eritreretina no vokatry ny kaikitry ny bibikely. Taty aoriana kely, rehefa lasa lehibe loatra ny fivitosana ka niteraka enatra sy fanelingelenana ho azy, dia nanantona ireny mpitsabo nentim-paharazana ireny izy, satria no heveriny fa mosavon'olona ny nahazo azy, saingy tsy nisy fiatsarany ny aretina fa vao maika ny tombo azy. Zay tamin'ny fotoanandro taloha resaka afantarany anazy dia ataony hoe mosavon'olona. Karaha tato afara mandalo aminay rio mpagnentana dia mahatrapategna zay zany fa mariny tokotra le zakan'ireo hoe misy mpikarakara olona mipetraka. Ko voatery zay zany tsy voatery fa afaka agnaraka le torohevitra na toron-dere anay dia mirosy andeha mitsabo amin'ny tompo-pahasalamana. Amanjatony maro ny olona miaina ny trangany seo tamin'ny Randrianary Raymond amin'iny faritra atsinanan'i Madagasikara iny. Maro amin'izy ireo ankehitriny no manaraka fitsaboana amin'ny alalan'ny fandarana asa entin'ny handicap international. Raha tombanana hatrany amin'ny 9 tapitrisa ny olona tandindomin'ny aretina filariose lymphatique manerana ny Madagasikara dia iny ilany atsinanany nosy iny no tena mitondra faisana aminy. Faritra mahabe ny moka mpamindra azy iny ka indraindray dia ny antsasa-manila miparaitanana no samy marary ny filariose. Tao anatin'ny 7 taona dia ny antsehatra tamina tanàna 323 manerana ny distrika 7 amin'ny faritra atsinanana ny handicap international. Ny fisorohana ny tsy fahafahan'ny vatana mihetsika no tena vaindondra raha tamin'izany. Ny volana Desambra 2024 ny tapitra ny fandarana asa, ny fanaintanana ny mponina, ny manam-pahefana sy ny mpiasan'ny fahasalamana mikasika ny tsy fahafa-mihetsika ateraka ny filariose lymphatique no asa voalohany natao. Fanampin'izany dia natoro izy ireo amin'ny adidy fanohanana sy ny fandraisana an-tanana ireo efa fantatra fa marary. Raha ohatra resaka filariose dia sahana dia voalohany indrindra dia aretina tsy fantatr'olona izy io. Misy nefa tsy fantatr'olona. Ary za mahasamby teny fa miakadraza malagasy tsy mivantana azy neny ka na ny olona voany ara tsy mivantana akory hoe aretina mahavoana azy. Dia zay no antony anisan'ny antom-pisiny handicap international sy ity tetikisa filariose ity. Zany hoe zavatra anankiroa ihany anay mila mahafantatra ny olona fa misy ilay aretina ary avy eo mila fantany koa hoe manahoana sy manahoana ny fomba fitsaboana azy. Tsara ny manamarika fa ny aretina filariose zany hoe ny takaitra aretina takaitra ateraka ny aretina filariose dia miteraka zava-dratsy PDP ho amin'ny olona zay voany. Voalohany indrindra aloha dia anisan'ny antsika hoe aretina izay miteraka
ny tambony indrindra ny tsy fahafahamiatsika na hoe taux d'incapacité farak'izay ambony indrindra ny filareuse raha taremarkeratana no jerevana faharoa manaraka zany raha mahitsika dia miteraka fanavakavahana be deaibe eo amin'ny vonolona zay voany ny aretina filareuse be tongotra le olona na be bonga le olona menatry zany zavatra zany na be tanana le olona na be nono le olona ny handicap international dia tetikasa ihany zany hoe projet fa ny tena marina dia ny asa dia ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka izay ministère izay mpiara-miombonatoka voalohany amin'ny handicap international amin'ny fanatanterahana antony tetiasa tony ahoana fomba fiasa tetiasa dia tsy ataontsika hoe tsy misy dikany ary tsy azo tanterahana mihitsiny raha tsy misy ny fandraisana anjara andreo mpiara-miombonatoka araka ny efa voalaza dia nikaikitry ny moka no manaparitaka ny filariozy eo amin'ny samy olombelona amin'ny alalan'ny katsetitra madinika afindrany Uchereria Bancrofty no anaranara siantifika entin'ity katsetitra ity amin'ny olombelona ihany no tena mahavelona azy ary any amin'ireo tarimy sy ny réseau lymphatique izay miantoka ny fiarovana ny vatana no itoerany maharitra 4 ka hatramin'ny 9 taona eo ny fahaveloman'ny katsetitra ray fa mandritra izay dia mamokatra atody amantapitrisana izy mivezivezy anaty vaisseau lymphatique ny marary ireny atody ireny no lasa katsetitra madinika ka lasa afindrany makany amin'ny olo-kafa ka mampiodina ny fiparitahany fivitosana amin'ny tongotra na tanana na eo amin'ny mahavehivavy na ny nono no trangana retina mampiavaka azy amin'izay dia ongo be no ahafantarana azy antsoina ihany koa hoe lymphoedème ny lymphoedème zany dia misy stade anankitelo zany izy io miavaka tsara dia ny stade voalohany mivonto kely le izy indrindra fa nefa hoe reradreraka le olona dia nefa fa avy manao repos izy na andro ray na alina ray dia miaigna zany le fivontosana amin'le tongotra na tanana dia ny stade faharoa dia miseho zany le fivontosana fa izy zany tsy miena intsony zany le izy fa le hoditra ananjy nefa mbola salama tsara zany hoe mibonsina mivonto be zany la tanana tongotra fa le fivontosana zany tsy miena na magnano repos firy andro izy fa tsy miena intsony dia ny stade fahatelo dia hoe mivonto le izy ary tsy miena fa ny hoditra dia efa misy fiovana be misy le miposibonsina karaha hoe mamoaravoara regny misy efa misy fery madinidinika dia eo koa zany le hoditra matetika tsy mary efa misy miofakofaka misy vay zay zany le stade anankitelo amin'ny lymphoedème dia matetika zany misy crise zany hoe manentain dia koa zany arakaraka le toe-batan'olona misy olona matanjaka antikoro dia mety na misy crise izy mety afaka andro ray ry andro dia mety efa mijanona le manentain fa misy le olona ohatra hoe faible be le antikoro na manana maretin-kafa mitaiza izy dia mety madigny misy herinandro zany izy agnatin'le crise foana ny lymphoedème zany amin'ny ankapobeny zany izy dia hoe tsy azo sitranana tanteraka fa fikarakarana zany no azo atao raha ny ongo be ny resahana dia samy mety ho voany avokoa na ny lahy na ny vavy eo amin'ny tanana iray ny fivitosana amin'ny ratsambatana na ny mahavehivavy na ny nono arahana fanaintainana mafy dia mahatonga ny marary tsy hafa manao na inona na inona mbola tsy misy ankehitriny eto amintsika ny fanafody ahafahana mitsabo tanteraka ny ongo be saingy misy kosa fombafomba antsoina hoe lymphoedème management izay fomba fikarakarana ny tongotra azo marary arahana mba hisoroana ny trangam-panaintainana sy ampihenana ny fahoriana amin'ny fotoana isehoany le teny ilana ananjy dia ny fanasana tongotra amina rano zany mampamevana ny ongo be zany dia ary mety anasitrana ananjy raha ohatra maharaka le olona manao le fanasana tongotra dia sady mbola ampiana koa ny fanatanjahantena manao rehefa vita ny fanasana tongotra dia manao tsingimidina le olona dia zay fanatanjahantena atao amin'le tongotra rehefa manao an'izay le olona raha ohatra taloha izy ka manentegna le tongotra dia tsy marary koa zany le tongotra fa na dia misy zavatra ataony mazana aza dia tsy manentegna koa le ongotra raha ohatra maharaka izy
fihetsika tsotra nefa mety tsy havantana foana ny marary ny fikarakarana ny tongotra ambonin'izany dia fombafomba atao mandra-pahafaty ireo any marary izany indrindra no ilana ny mpanentana ara-pahasalamana na agent communautaire sy ny rafi-pahasalamana misy eo an-toerana nampy azy ireo mpanentana ara-pahasalamana iray ao Ambodilaza ny Clémentine manampy ny marary ny filareozy ilay fatika amin'ny ady iainana isan'andro no antonasany fa talohan'ireny dia tsy maintsy niatrika ny hevidraikitra sy ny finonompoanan'ny olona momba ity aretin'ity izy itsy miava ohatra izay isan'ireo marary andraiketany Clémentine dia niny fa mosavin'olona ny nahazo azy betsaka tamin'ny manodidina azy koa no nitovy hevitra taminy ny fionana matetika tamin'ny Clémentine no nanova ny fomba fijeriny nampisinda ny ahiahany ary nahafantarany ny atsipirian'ny aretina dingana voalohany amin'ny asan'ny mpanentana ara-pahasalamana ny fanazavana ny fiavian'ny aretina ny fomba fifindrany ary ny azo atao amin'ny fitsaboana azy fomba fanao amin'izany ny mikarakara feonambe amin'ny olona amin'ny vohatra iray na fifanankalozan-kevitra ao anaty tarika iray na koa fitsidiana ny tokantrano toy ny rahan'ny Clémentine tamin'ny tsy miava rehefa resy lahatra amin'ny momba ny aretina mahazo azy ny marary ka vao marina ny fitondrany azy dia manomboka mampianatra ireo fihetsika tsotra tokony atao i Clémentine fihetsika tsotra hisoroana ny krizy mitondra fanaintainana ireo mety mandritra ny fitsidiana ny tokantrano na koa amin'ny fionana samihafa io fampianarana io misy koa ny fiarah-misasa tambabe mba hifandresena lahatra io dia atrehan'ny tompon'andraikitra ny toeram-pitsaboana toy ny CSB an-toerana ireny fampianarana samihafa ireny tokoa no andraikitra faharoan'ny mpanentana ara-pahasalamana ao aorian'ny fanaintanana momba ny fahalalana ny aretina ary ny vokatra tsara tsapany tsy miava no bainga voavadika manamarika ny asan'ny Clémentine eza taloha monko tia azon'izy ny isam-bolagna izy manombo tsy mahavita taba satria mitondra tazona izy tsy mahavita taba zaho dia enjankenjana koa magnano asa dia tsy mahavita taba dia keleko fa tonga ampagnentana nagnano rohevitra tamin'ny fanasany tongotra dia mevagna za ankehitriny mba mahavita mamboly mahavita magnetra ary zao mandrarindrary ohatran'izao inga malakaliky rito raha rito agnaty ala vitavitako ankehitriny zao toy ny agent communautaire manatanteraka ny asany rehetra dia tonga mitsidika marararahany farafahakeliny indray mandeha isam-bola ny Clémentine isan'izany tsy miava izay mipetraka lavitra ny toerana misy azy satria dia ditongotra ora maromaro ny tsy maintsy atao atongavana any feno dia feno ny fandaharam-potoana amin'ny feonan'izy roa fanohanana ara-tsaina torohevitra sy fanangonana toro alefa ny amin'ny tompon'andraiky pahasalamana momba ny fivoaran'ny aretina amin'ny ankapobeny raha mila fidirana hopitaly ny fiombony aretina dia izy no mampifandray ny marary amin'ny rafitra fitsaboana misy eo an-toerana andraikitra ity farany ary andraiky ny fenony ny mampiena ny fanaintainany marary rehefa ilaina izany amin'ny fotoana isehon'ny krizy etsy andaniny dia mikarakara ny fikarakarana tongotra tambabe isam-bohatra na iny amin'ireny vohatry ny commune koa ny mpanentana ara-pahasalamana miaraka amin'ireo tompon'andraikitry ny CSB mba handresena lahatra ny marary anaraka io fitazam-batana farany dia andraikitry ny mpanentana ara-pahasalamana ny milaza amin'ny olona sy ny vondron'olona mety ho afaka manohana rehetra rehefa vao marina fa mila fanampiana ara-pitaovana na ara-bola ny marary marefo iray miara-miasa akaiky amin'ny rafi-pahasalamana mantsy ny mpanentana ara-pahasalamana momba ny fampiarahana ny paikady rehetra sy ny fanarahana maso akaiky ny marary raha tsy misy ny fiarah-miasany rehetra dia namany efa tsy ahita-pandresena ny ady amin'ny filariose raha momba ny hydrocèle na bongabe kosa dia mbola manahirana kokoa ny tranga mihoatra amin'ny ongo be amin'ny fitaovam-pananahany marary mantsy no misy ny fivitosana ka mitarika enatra ho azy eny fa na dia mandritra ny fitsaboana aza indraindray matetika dia miara-miasa akaiky amin'ny sefokotany sy ny olobe mba mitangalamena eo tanàna ny mpanentana ara-pahasalamana rehefa te hampita hafatra amin'ny marary ny bongabe rehefa vonona ny tsabotena kosa nefa ny marary dia azo tranona tanteraka ny bongabe amin'ny alalan'ny fandidiana tao any amin'ny hopitaly
bongabe kosa indray ny bongabe zany amin'ny voalohany dia mivoatra miandalana ihany koa ny fitombosany amin'ny voalohany izy dia mbola latsaky ny totondron'le olona tompony izy zany atao hoe gradien amin'ny faharoa izy dia mety eo anelanelan'ny point anankiray sy dia au point réuni ary de grade 2 zay fa rehefa lasa grade 3 izy fa supérieur amin'ny 2 point réuni dia fa hitantsika fa lehibe dia zavatra atao rehefa atao ny examen tsy maheno marary le olona le izy tsy miverina tsy réductible zany le izy raha tsofoka tsy ohatra ny hernia dia tsy maheno marary ary rehefa atao ny fizahana amin'ny torche dia transillumination positive zany hoe hita mihitsy zany le hazavana tafapita misy rano ao anatiny iny zavatra iny zany dia tsisy afa-tsy ny fandidina rery ihany no fitsaboana azo atao aminy fa isan'ny fomba iray mahomby edina amin'ny aretina ihany koa ny fisoroana ny fiparitahany raha toy ny hita amin'ny tokantrano maro ahitana marary ny filariose lymphatique dia mipetraka tokoa ny fanahina amin'ny fiparitahany aretina amin'ny salama tsy ny marary ihany noho izany no voakasiky ny ady atao amin'ny aretina fa ny salama ihany koa izany hoe ny piraitanana manontolo ireo mpanentana ara-pahasalamana sy ireo mpitsabo any amin'ny faritra iasany avy dia manana andraikitra anentana ny mponina hiaro-tena ary andray fepetra mikasika izany ny fomba mahomby indrindra edina amin'ilay aretina dia araka izao hitantsika izao fa ny fizarana fanafody ny fihinanana an'ilay fanafody zaraina maimaimpona ary manarak'izay dia ady amin'ny moka ilay izy dia ny fisorohana fikakeram-moka amin'ny fampiasana n'ilay misy odim-moka zay tena zava-dehibe mihitsiny raha iverenana tokoa ny mikasika ny ankapoben'ny ady amin'ny filariose lymphatique dia hita ao fa mizara roa ny asa eo ny fandraisana an-tanana ireo marary amin'ny alalan'ny fitazam-batana sy ny fandidiana fa eo ihany koa ny asa atao hisoroana ny fiparitahany aretina isan'ny mpiantsehatra fototra amin'ny asa fitsaboana sy fandraisan-tanana ny marary ny handicap international sy ireo rafitra tsy miankina hafa hita eto Madagasikara miasa amin'ny UCHU ny fitondram-panjakana kosa amin'ny alalan'ny fandaharana asa pirenena anafoanana ny filariose lymphatique no miantsoroka ny asa fisoroana ny fiparitahany aretina eo ambanin'ny fitantanan'ny ministera mian'ny fahasalamam-bahoaka ity fandaharana asa ity ary manana tarigetra mazava izy amin'izany ny programme national edina amin'ny ongobe dia manana paikady anankiroa mipetraka edivana amin'ity aretina ity voalohany indrindra dia ny ady amin'ny fifindrana aretina fisorohana ny aretina zany ary faharoa dia fandraisana tanana ireo olona efa mitondra ny aretina araka izany dia asa voalohany tanterahan'ny mpanentana ara-pahasalamana ny fanentanana ny olona hiady amin'ny aretina na salama azy izy mandritra ny famirim-bahoaka ny tena anatanterahana ny asa ary dingana voalohany amin'izany ny fampahafantarana ny filariose lymphatique ny fampahafantarana ny aretina sy ny voka-dratsaterany no hitarihana ny mponina andray fepetra tafiditra amin'ny fepetra raisina ny fampihenana ny fiparitahany moka mpamindra ny tsimoka aretina ny fanazarantena amin'ny fidiovana sy fahadiovana ary ny fihinanana fanafody fisorohana ny filariose lymphatique fizarana fanafody ity dia atao eny amin'ny distrika rehetra izay ahitana fifindrana aretina ny fizarana dia indray mandeha isa-taona ary farafahakeliny mandritra ny 5 taona ny olona zany dia manantona ny toerana anankiray izarana an'ilay fanafody dia zay tsy tratra eo zany dia hojerena ny tranony izy azo ny anjarany fa tokony mihinana daholy ny olona rehetra ao amin'ilay fokotany fa raha misy anankiray tsy mihinana dia iny olona iny no mety moloka kery-moka ka amindra any amin'ny olona hafa indray zava-dehibe zany dia hoe rehefa manao an'ilay hetsika ohatran'izao dia tokony miara-entana ny olona ao an-tanàna miara-mihinana an'ilay fanafody amin'izay miara-maty daholy ilay fivoraretina rehetra ao amin'ny tenany olona araka izao hitantsika izao dia antony asan'ny fandaharana asa pirenena anafoanana ny filariose lymphatique ny fizarana sy fampirisihana ny fihinanana fanafody miaraka raisina ohatra ny zava-misy eto amin'ny commune Ranomafana distrika amin'ny Brickaville satria fakatahaka tokoa ny fiarah-mientan'ny mponina amin'ny ady atao amin'ity aretina ity faly dia faly aloha zay satria maro ny faritra indrindra fa ny fokotany manodidina dia tombotsoanay voalohany zao fisian'ny fizarana ny fanafody zao
dia nirarianay nefa dia mba hitohizany ny zavatra olana be aminay ity zany a dia ty fokotany ity anisan'ny mizara faritra roa ary anisan'ny mivelatra any ambanivohitra lavitra any faritra anay mizara roa misy ambaniriana misy amboniriana le ambaniriana dia mielagnelana 5 kilometre eo fa any amboniriana dia mielagnelana agny amin'ny 15 à 12 kilometre hany ka manano sarotolona le finanana fanafody. Isan'ireo mararim-bonga be arahan'ny Francia mpanentana iray efa da Thomas eto Pasipotsy commune Ranomafana no fiaviany amatona no niainan'ny Thomas niaraka tamin'ity aretin'ity talohany nahafantarany amin'ny Francia. Izy nalele zegny izy isaka mandraigny dia manomboka izy vondaoko miazakazaka izy magnanognano baolina za dia efa marary izy. Izy nitombo izy dia andrio koa me avy andrio mpanentana igny dia tegna nagnatona anazy zao mengan-dranoko jaune re manentana anay dia narisika za koa sady tsy nalaigny dia nandeha tamin'ny hôpitaly dia tonga tagny dia nididiana dia afaka tegna nadio tsara dia zao dia tegna sitrana tsara. Tamin'ny aogositra 24 no natao ny fandidiana-bonga be an'i Thomas ary sitrana tanteraka izy. Taorian'izay dia afaka nifindra monina niaraka tamin'ny vadiny any Ambodiboanara, lalana atao ditongotra adiny ray sasany mialeo a Pasipotsy izy. Noho ny fahatsarany toe-pahasalamana ankehitriny dia mahavelo tena tsara i Thomas etsy andaniny na dia tsy andraisana karama azy zany dia tonga ny aminy Francia mitsidika azy mba hanarahany maso ny fivoaran'ny fahasalamany. Mampalahelo anefa fa maro amin'ireo mararim-bonga be no tsy manana fahafana rahabola toa an'i Thomas, tsy maintsy mandeha any amin'ny hôpitaly lehibe any Thomasina na vatomandry mantsy amin'ny fandidiana. Natsangana ary ny KIF na komity fotony amin'ireo toerana iasan'ny fandaharana asan'ny handicap international. Ny sefokotany, ny olobe ao tanàna sy ny mpanentana ara-pahasalamana no mandrafitra azy ary vaindohan-drarahany ny mijery an'ireo olona tena sahirana mba homena fanohanana ara-bola amin'ny alalan'ny rafitra mifanandrify amin'izany. Viens, président. Anjara asan'ny KIF ato am-pitarafana zany magnamarina le olo tsy sahirana kanefa tsy manan-katao didiana mba ahazo tombontsoa amin'ny handicap international. Faharoa zany mampirisiky ny vahoaka zany iny fagnafody mba azahoany tombontsoa ary betsaka ny salama. Ny tombontsoa azo zay agnatin'ilay ny fiasan-jare zany betsaky ny sitrany ary betsaky ny salama. Afaka miasa zare amin'ny fotoana zao ary matanjaka tsara ny vatana. Ny ndraiky ny komity fotony zany dia mandeha manentana sy mitady le olona mararina aretina bonga be, ongo be, nono be. Dia mandeha manentana mahisika ty tanàna zany izy. Satria tadiavina mihitsy zany le aretina zany satria le olona tsy afaka agnambara hoe za marary karahan'izao. Fa amin'ny alalan'ny fanentana zany no ahitana ananjy. Vokatra amin'ny fiarahamonina zany dia sitrana izy. Afaka miasa izy, afaka miasa magnampy ny ankohonana izy, afaka miasa ny fokotany izy. Miasa rehetrarehetra zany dia sitrana izy dia afaka miasa. 10 kilometatra ny lalan-dratsy vakivakiana vao tonga any amin'ny commune Ambodilazana. Tao indrindra no nahitana fanetsiketsehana azo alain-tahaka tokoa ny fanentanana no karakarain'ny commune mantsy no nahavitana nandefa marary ray tarika mba ho didinany amin'ny hôpitaly any an-tanàn-dehibe. Taondreny fagnazavana zay mahatsapa zany zay fa misy zavatra mandringa zany le fampivoarana anatin'ny commune satria maro anisa ireo olona tratrany io aretiny aty aminay zany. Ka ny zavatra hita moa zany voalohany indrindra
sahirana zany le tokantragno misy le arety na le ongobe na le bongabe sahirana izy satria tsy afaka mamokatra ra-dalàna ny zaza nefa efa maro an-tokantrano dia misy fiantraikany amin'le fiveloman'le tokantragno tsiraikiraika zany re zay faharoany ny fandraisana andraikitra anatin'ny fokotandry misy ny aretiny zany dia misy zavatra mandringa satria le olona mbola tokony olona andray andraikitra nefa noho le tratra le aretina dia sahirana dia ny président fokotany sahirana amin'le fanentanana atao amin'le fampandrosoana ka zay raha zay zany mahatsapany hoe satria ny voalohany karena aloha dia ny fahasalamana raha tsy salama ny olona dia tsisy zavatra hazony atao amin'ny fikarakarana marobe ny fambolena satria mpamboly moa ny kabazany tatia dia tsisy zavatra azo atao raha tratran'izay le aretina zay problème araka le voalazako zay le aretina zay tsy ampy le fivelomana ary zay mihitsy natonga anay voatiry tsy maintsy nandray andraikitra zany ny commune niaraka amin'ny hôpitaly niaraka amin'jareo amin'ny responsable ny projet zany hoe misy adidy zany tsy maintsy niraisinay tato amin'ny commune satria olona regny zany nieritreretina ho 10 minutes mihitsy dia misy adidy mba niraisin'ny commune zany mikasika n'le resaka hoe fandinihana dossier regny mba fanampina kely fitadiavana tomobile mba hitondrana an'iregny raha satria tsy afaka andofri koa zany regny andeagna atao masindro didina na dia nivatsiny aza manahirana azy dia isorana moa zany projet fa dia raha nahita tomobile moa ny commune dia ny projet zany andre an-tagnana dia natao en groupe isika en groupe zany virongamba zay raha tsy intelo zay inefatra dia en groupe fogna zany le olona ididina no alefagny atao masina rehefa tafaverina ny marary dia anjaran'ny CSB indray ny manara-maso ny fahasalamana izy ireo arak'izay toromarika omen'ny dokotera Mpandidy. Raha ny mikasika ny CSB manokana dia lavitry ny ankabeazan'ny tanàna izy ireny matetika indraindray aza moa anaovana ditongotra ora maro ny famonjena azy ireny. Eo ihany koa ny fahasarotana hita koa zany ny tsy fahapihan'ny hôpitaly satria hôpitaly anankiroa zany miasa eto telo mahatsy izy fa ny anankiray zany nakatona dia ny hôpitaly miasa zao eo le hôpitaly privé ary Mody Magnavolobe dia eo ny eto amin'ny renivohitr'ny commune isa zavatra anankiray zany hoe mampisy ny olona hoe na dia tia tsabo ary le olona dia izay zavatra hoe ny alavira toerana zay dia efa mahatonga azy tsy hanatona zavatra zay nefa nahaizana zany noho ny fiaramentana ny tsiraray zany teto ao ny commune moa zany ao ny tokony andraikitra ny CSB ao indrindrandrindra reo mpanentana ara-pahasalamana resepokotany sy tangalamena zay nanao ny ainy tsy ho zavatra zany dia nahitambokany any zany ny asan'ny tetikasa zany naisany efatra taona zay. Arak'izany dia isan'ny fomba tsy azo ny hodivirana ny fanendrena sy fanofanana mpanentana ara-pahasalamana notsongaina avy tamin'ny mpiaramonina ihany mba ahafahany marary rehetra mahazo torohevitra sy tantsorika tsy misolo ny asan'ny CSB anefa izany. Ya tsy mahasolo an'le fitsaboana aty amin'ny CSB zany ireo fietsika ireo fa kosa manampy be dia be amin'ny fitsaboanan'le marary. Le marary sy le manodidina anazy zany no amporosina mba handray anjara lehibe zany amin'ny fitsaboana azy amin'ny alalan'ireo fietsika ireo mba ahafahany mitsabo azy any amin'ny toerana misy azy. Mba hampirindra ny asa eo amin'ny rotonta dia mivory isam-bolana ny mpanentana ara-pahasalamana sy ny tompona andraiki-pahasalamana mifampizarany toro rehetra voangina momba ny asa sy ny fivoaran'ny marary ary mandrafitra ny paikady arahana indray. Ny faran'ny taona 3 sy 4 arivo dia marary ny Bongabe 700 no nodidina tamin'ny faritra Tsinanana ary olona 304 voan'ny Ongobe no manaraka fanampiana sy arahamaso any an-tranony. Mpanentana ara-pahasalamana 720 no tsy mikely soroka manatanteraka izany nanomboka ny taona 7 sy 4 arivo na dia tsy mandray karama aza. Mangony fotsiny fahasarotan'ny asa noho ny elanelatany sy ny aratsiany lalana ny fahasahiranana samihafa ara-pianakaviana ho an'ny tsirairay. Sefokotany 123 ihany koa noho ny famometanana akaiky na ahafahana nanatratra tsikelikely ny tanjony.
mipaika amin'ny farany fidirana ny sehitry ny handicap international tany amin'ny faritra Tsinanana nahita mpahombiazana ny fomba fiasa ny rahana tamin'ny antanatohatry ny fitsaboana sy ny mpiaramonina tany amin'ireo toerana niasana ny solo tena paritry ny fahasalamana no iandraikitra ny fitohizan'ny fandraisana an-tanàna ny marary mbola tena maro anefa ireo marary no mila tantsoro ary avo dia avo ny tanjona mbola tokony hotratrarina raha ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'ny zavatra anankiray farany izay ngeza ao anatin'ny sehitry ny asa natetika asa izay ataon'ny handicap international any amin'ny toerana izay iasany rehetra dia ny fampaharetana ny tetika asa izay napetraka na osika hoe pérennisation des activités tsy hoe lasa koa ny handicap international amin'ny zone anankiray izay mazava azy fa amin'ity farany ity taona ity tapitra le projet filaro izay efa nisy nanomboka tamin'ny 2007 ary rehefa lasa ny handicap international dia mitohy ny asa eny anivon'ireo tompo-pahasalamana eo anivon'ireo tompona raikitra ny fahasalamana eny an-toerana ary eo anivon'ny communauté na eo anivon'ny fiarahamonina zany efa mafantatra ny olona dia mitohy foana ny asa. Na dia teo aza ny fahasahiranana ara-bola tena azo tsapahitanana dia mitondra ny amin'ny tokony hijerenany zava-misy manerana ny nosy ny fahombiazana hita ankehitriny. Manana fototra maro toerana hiatrehana ny tanjona amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny ny fandaharana asa-pirenena hanafoanana ny filariose lymphatique.